fiarahana sy ny fifanakalohakevitra rehetra mikasika ny code de la communication médiatisée. Ny amendement voalohany napetraky ny loholona ny article 196. Misy terme moa mantsy se référer amin'ny loi sur la cybercriminalité kanefa ohatran'ny terme ono fiteny zany amin'ny tena terme zay tsy tena mifanaraka ka novay ny terme pornographique ny voasoratra sy pédophilie rehefa nakamban'ireo tenyreo mba ho lasa anankiray dia natao hoe pédopornographique ny tsy azo atao eto Madagasikara amin'ny article 196 zay nasina fantsina. Ny faharoa koa dia misy fanontaniana zay napetraky ny olona mikasika ny tompon'ny orinasa fanaovana gazety. Voalaza tamin'izany fa ahoana fa ireo manao politika amin'izao fotoana nefa ohatrany tsy développé. Misy zany fanitsina zay napetraky ny olona mikasika ny article 85. Ao anatin'ny article 85 io dia voalaza mazava tsara fa ny mikasika ny directeur de publication zay tompona andraikitra voalohany rehefa misy fanenjehana no mieloka an-gazety ka raha tsika malala fa io directeur de publication io matety any anatin'ny orinasa dia pikarama zany hoe mamandrakarano fa tsy tompony orinasa ka naverina zany amin'olony ny fipetrany ao anatin'ny ty code de la communication tia fa ny tsy azo atao directeur de la publication raha tsy tompony na actionnaire majoritaire ny orinasa. Zay le amendement question izy. Hevitra reo mikasika ny cybercriminalité nasina fanontaniana resaka ve ny tao anatin'ny araky ny voalaza ny ministre dia efa misy comité interministériel efa mijery ny fomba anitsina io lalàna io fa tiako mariana fotsiny dia araky ny fahalalako dia lalàna spécial io ka lalàna spécial ihany manafoana azy fa diso le fiheverana hoe ty code de la communication antsika ty no manafoana io zava-dehibe ao anatin'ity code de communication ty zay tsy tovizany amin'ny lalàna teo aloha rehetrarehetra dia zao fa nisy lalàna fanaovana gazety zay tsarana atsika mpanao gazety dia andefasana atsika mpanao gazety aneponza iny zavatra iny zay ny zava-dehibe ary tsara raisina amity lalàna vaovao ty satria tsy misy tsony ao anatin'ity lalàna ity mieloka an-gazety ho fampidirana ponja ny mpanao gazety.